Miarabantsika rehetra manaraka ny pejy. Tsy ny pejy moa zany fa ny compte satria ny pejy mahasamihafa ny pejy sy ny compte ho an'ireo izay vao nanao Facebook tamin'ny herinandro ny pejy dia zany mandoha vola mba ho hitanareo ny zavatra ataoko. Ny compte ndray dia nareo ny mandoha vola mba hahita ny zavatra ataoko. Rehefa tsy manam-bola moa nareo dia mode gratuit dia miandry wifi any amin'ny WC public zay vao mahita ny zavatra ataoko. Dia ny mahasamihafa ny pejy sy ny compte koa rehefa manao pejy ny olona anankiray dia ny tanjony dia mba ho hitan'ny olona ny zavatra ataony, mba ho commenter-ny olona, mba ho partager ny olona ny zavatra ataony satria ny antom-piainany dia io zavatra io. Fa ny compte ndray dia tsy io ny antom-piainany fa mpanasa faty izy fa rehefa misy temps libre izy zany dia manao vidéo dia na i-comment anao na tsy i-comment na i-partage anao na tsy partage dia izy mahay mivanitika irery ao amin'ny chambre-ny ao. Dia ny antony ray mahasamihafa ny pejy sy ny compte koa any amin'ny pejy anao ilay mahita hoe raha mampiasa ny code hoe vomanga ianao dia moins 30% miloko mena vidinao. Fa eto amin'ity compte ity anao na ho vidinao hatramin'ny déodorant sy ninina na mbola ho ampiasanao ny code vomanga mangahazo katsaka tsisy moins 30% zany hoe fa rehefa tsy manam-bola dia aza manao loko mena. Ny anazy hoe ity kasoka navilany dia tsy afaka miteny elaela fa lasa mandro io avy eo dia miraikitra be dia tsy afaka miteny intsony. Alors fa torana le volo fa misy miteny ndray hoe io curly io mampiseho amin'ilay mampinantsinantsina azy raha ny tanany hoe fa raha sorony io curly io dia tsisy ninona raisina intsony. C'est dans la tête raha mama no famanjana na mbola miteny aminao ary ny fiarahamoniny iraisam-pirenena hoe tsy manja anao rehefa dans la tête nao ianao hoe manja dia manaiky zao tontolo zao. Misy monde nga nanontany anao tamin'ny zareo ny fidaniny hoe misy monde iny tsy nanontany ny tany betroka koa izy fa dia hoe misy monde olona zato nanaiky an'iny dia misy monde hono izy. Donc manombokatro io iresaka zavatra important anareo androany. Ireo anarana olona fadina raha te ho ela velona raha hoe maminy miaina dia fadio reto anarana olona reto. Ny anarana voalohany dia miala tsiny aminao première dame fa ny anarako ary miala dia antrantsika sainao ngambana dia fatatsika fa tia anaranty dia fadio ny mikoty an'ity anaranty satria rehefa ho kotinao io sipy io tsy izy rery ny tonga eo fa fokotany ray manontolo miara tonga eo ohatran'ireny hoe mariage kely reny mihitsy nefa vao hoe fionana voalohany ary tsy possible zany hoe je t'invite à boire un verre fa rehefa tonga eo izy dia macontré à plat dessert gâteau miaraka amin'ny valopy any amin'ny farany dia avy eo nefa izy tsy zakanao fa ianao indray mbola fisainany amin'ny olona hoe mahay mivava be. Ny anarana faharoa izay tena dangereux nefa tsy mifanalavitra amin'ilay mialy dia hitovy tena fadio ty anaranty raha tena hoe mitsinjo mivody andro merika sy mitsinjo ny ekonomia ianao satria ty olo ty le mpiteny aminao hoe maty tamin'ny herinandro ny bebe ako fa mba hampisambory 10 alina kely nefa ny bebe nefa maty tany amin'ny ady lehibe voalohany dia io 10 alina anao io rehefa angatahanao amin'izay io 10 alina io dia na ianao bloqué na izy manao statut amin'ny Facebook hoe kodiaran-tsarety ny fiainana Andriamanitra mpamantatra ny fosony vo tsy amme izy manao an'io. Ny anarana fahatelo nefa tsy midika koa tsy dangereux satria any amin'ny fahatelo dia i Carole ho anareo lehilahy malemilemy kely ny foa so mora miakatra ny battu moral dia fadio io sipy io satria io sipy io le lazainy fa dadatohany daholo ty olona rehetrarehetra miaraka aminazy ty nefa rehefa jerenao ny arbre généalogique ny sady tsisy any Gustave tsisy any Célestin ao amin'ny arbre généalogique io le manao jupe le atreo amin'ny 3 quarts le atreo amin'ny manasa-jandro le eo akaikiny akibe tongotra nefa ny eo ambanin'ny jupenao tsy mahafantatra azy mponina kadra mamray manontolo ka fadio ho anareo kelikely vovokaina dia fadio io sipy io. Tsy haiko raha tadidinareo Cédric fa ibenja ny formateur any Cédric dia ibenja io le matetika mamonjy fetin'ny taranaka foana rehefa tsy mamonjy fetin'ny taranaka izy dia miandry faty izy isaky ny zoma tsy miandry faty izy fa any amin'ny tokantranony fahatelo izy amin'io fotoana io dia taniny nitady ambassadeur amin'ny protecteur plus sy ilana metraka dossier akory benja fa tonga dia hita amin'ny protecteur plus ny tranony vokatry ny carte de fidélité any safady. Angamba tsy mila zavaiko anao ela be tsona izy ambo tately le tsy manao antaresi nefa manana iPhone 12 le mirey foana isaky ny zoma dia miova tomobily isan-kerinandro dia rehefa antaninao izy inona ny secret izy hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery rehefa zavainao fa ny telefona dia tsy hoe mahay zavatra rehetra izy ao amin'ny mampahery anazy fa misy an'izay mpanotrika akondro zay ao amin'ny telefona dia rehefa zavainao hoe izy io dia raha matobe karana mpivarotra mpitazona bijouterie tsara lalàna io izay miandry nationalité ahafahany ray mividy tany eo bypass dia manakarama gasy varomasaka sy manandevo gasy indray toy ny fataon'izy ireo izay tsy hitan'izay maratsy azy. Farany ngamba sady tsy kely indrindra dia isorana inento flone napekanjo eo amin'ny androany manana nento zay tsy mazaka mahita lamba mipetrapetraka amin'ny seza mihitsy izy dia rehefa mahita lamba mipetrapetraka amin'ny seza izy dia tonga dia na iny anjairany akanjo na anamboarany fitoerana mofo dopaina dia za zao nahazo crop top kely assorti amina fitoerana mofo dopaina ho anareo izay te hanana crop top na fitoerana mofo dopaina dia ny code promo antsika dia hoe fasana dia zay veloma daholo.